mandrapahoviana ny fahoriana zay manjoa anay. Izany antso fanontaniana izany no anasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Miaraba antsika rehetra tafahoana somatsara indray samy velonaina, mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana, mbola nitehirizin'Andriamanitra ty anatsika ilay fofinaina mahavelona ka dia mifampiaraba. Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy izay manaraka ty fahandaharana ity ary itononona hatrany hatrany aty am-piandohana ny fiadanan'ny Tompo aneho anao sy ny ankohonanao. Mialohan'ny andiniantsika izany dindinika zany ary dia andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay ihany an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ray be fitiavana, ray mpitantana anay, mikarakara isan'andro misaotra anao izahay satria tafahoana indray amin'ny izao maraina izao. Tsy herinay izany na tanjakay, tsy nisy ezaka nataonay fa kosa no ny fitantananao, ny fahasoavanao no mahatoy izao anay ka dia misaotra Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ity maraina ity izay ahafahanay miara-mandinika ny teninao, ao koa ao aminay ny fanahinao masina. Ary mitahihany koa ny mpiara-midinika amiko, ao ka mba iamban'ny vitserinao ny momba azy. Mamela ny helokay, mamindrafo aminay noho ny amin'ny anarana Jesosy nangatana vavaka. Amen. Ry mpiara-dinika namana isany, ny olan'ny faharatsiana no azo heverina olana lehibe indrindra atrehan'ny izao tontolo izao sy ny fivavahana kristianina. Ary izay ny antony mahatonga ilay fanontaniana manao hoe mandra-pahoviana ny fahoriana, mandra-pahoviana ny faharatsiana. Ary dia iza moa no anontanitsika an'izany? Ilay Andriamanitra. Tompo masina sy marinao, mandra-pahoviana ny fahoriana manjo anay. Tsy ankehitriny ihany anefa ry mpiara-midinika namana no iresana momba ny olan'ny faharatsiana, fa efa voaresaka hatrandritra ny fotoana maro ao amin'ny soratra masina zany. Manasa anao mba hiaraka andininy vitsivitsy amin'ny soratra masina isika, mba ahafahantsika mahita an'izany toe-javatra izany. Manomboka amin'ny Salamo 110 ka ny andininy 1 sy 2 andeha ovakitsika. Jehovah mandra-pahoviana no mbola anadinonao ihany, mandra-pahoviana no mbola anafenanao ny tavanao amiko, mandra-pahoviana no mbola isaintsainako am-panahy sy alailovako am-po isan'andro, mandra-pahoviana no mbola isandratan'ny fahavaloko eo amboniko. Salamo 4:7 ka ny andininy 7. Salamo 4:7 ka ny andininy 7. Mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy Jehovah, mandra-pahoviana re no mbola ifalifaly ny ratsy fanahy. Ao amin'ny bokin'ny Habakoka 1 ka ny andininy 2 sy 7. Jehovah indrisy ny ahela ny efa nitarainako nefa tsy nohenohinao. Mitaraina hoe loza nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faharatsianao ary mijery fahoriana ianao? Fa fandravana sy loza ny olo antrehako, misy ady sady miseho ny fifandirana. Ao amin'ny Jeremia 4:10 ka ny andininy 4. Jeremia 4:10 ka ny andininy 4. Manasa antsika mba hiaraka hamadibadika ny ten'Andriamanitra. Jeremia 4:10 ka ny andininy 4. Zao no voalaza ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pahoviana no isaona ny tany sy alazon'ny ahitra any amin'ny sarehetra, no ny aratsian'ny mponina any dia lany ringana ny biby sy ny vorona, fa hoy ireo tsy mahita izany, tsy mahita izay hafarantsika izy. Ao amin'ny bokin'ny Joba 30. Joba 30 ka ny andininy 9. Joba 30 ka ny andininy 9. Zao no voalazany teny. Fa ny andro ny soa aho, kanjo tonga ny ratsy, ary nanantena ny mazava aho, kanjo avy ny haizina.
ao amin'ny Jeremia toko faharoa folo iverenantsika ny Jeremia toko faharoa folo Jeremia toko faharoa folo ka ny andininy voalohany. Jeremia toko faharoa folo ka ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mifandahatra aminao aho, Jehova ianao no marina, nefa kosa aoka ihany mba handahatra aminao. Nahoana ary no ambinina ny lalany ratsy fanahy, nahoana no miadana ny mpiodina rehetra. Andeha ho faranantsika amin'ny salamo 10 zany andalo-tsoratra masina vakitsika zany. Salamo 10 ka ny andininy voalohany manao hoe: Jehova nahoana no mijanona eny lavitra eny ianao, ka miery amin'ny andro fahoriana. Ry mpiara-midinika namana, fanontaniana to fitarainana, fanontaniana to tsy ahitam-baliny, izany fanontaniana izany ekena nefa fa tsy izany mandrakariva. Petraka le fanontaniana, nahoana matetika no ambinina ny ratsy fanahy, nahoana to mahazo tombony izy. Izy ingilany petraka amin'ny fanontaniana manao hoe: nahoana nefa ny olo-marina no hiaram-pahoriana. Lavitra tokoa ve Andriamanitra? Tena miery amintsika tokoa ve izy? Ry mpiara-midinika namana, na inona no lazaintsika momba ireo fanontaniana ireo sy ny olona ny faratsiana, dia aoka tsy ho amaivantsika ny ratsy. Ratsy tokoa ny ratsy, ary Andriamanitra dia mankahala ny ratsy. Mihoatra noho ny fankahalantsika izany. Fitarainana no hitan'ireo mpanompon'Andriamanitra, nitaraina izy ireo manao hoe: Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana zao faratsiana, mandra-pahoviana zao fahoriana mahazo anay izao. Tsy isika ihany mba niaran'izany antsoantso izany, fa tadidinao ve Jesosy ilay tompontsika, Jesosy ilay fanantenantsika teo amin'ny hazo fijaliana, dia nametraka izao fanontaniana izao ihany koa izy, manao hoe amin'ny Matteo toko 7:20, andina 4:20, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Nitaraina Jesosy, mafy ny fahoriana ny andady taminy, nitaraina izy, tahaka ny fitaraina ny mpanao salamo, tahaka ny fitaraina ny mpaminany Jeremia, tahaka ny fitaraina ny Abakoka, tahaka ny fitaraina ireo mpanompon'Andriamanitra, ary tahaka ny fitarainako sy ny fitarainanao. Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Zavatra nisy anefa toa tsy namaly Andriamanitra, nieretan'i Jesosy ny fahoriana, miatrika izy. Fa ny tiako ny ilaza aminao nefa, fa mandona ny fon'Andriamanitra ny faharatsiana, mandona ny fon'Andriamanitra ny fahoriana zay mahazo anao. Ary mandritra ny herinandro ity dia hodiniantsika ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra manoloana ny fahoriana mahazo ny tsirairay avy. Fa ny Jesosy niaretana izany, kanefa ny fiaretan'i Jesosy ny teo amin'ny hazo fijaliana dia nitondra fanantenana ho ahy, satria nandresy any devoly Jesosy. Ekeny niaritra ny fahoriana noho ny fitiavana ny amonjena ahy sy ny amonjena anao. Any mpiara-midinika namana, hamaranana ary ty zao hoe: ary na dia mipetraka aza amin'ny fanontaniana hoe Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana, ny fahoriana manjo anay, aza mitady ny valiny. Fa jereo Jesosy ilay fitiavana, jereo Jesosy ilay manolotra fanantenana ho anao, dia ny valiny ao amin'ny Jesosy irery ihany, ny valiny fantantsika. Ka na dia atao hoe misy aza ny fahoriana, misy ny faharatsiana menjady aminao, rehefa raisina ho am-po Jesosy androany, dia zao hitondra fifaliana ho anao ny tontolo andro izay iarahantsika tsirairay avy. Ka ny salamo 2:20 ny andininy voalohany no andeha amaranantsika, dia antsony Jesosy manao: Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Zany no antso ikan'i Jesosy, kanefa ika izay nitondra makany fandresena ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra. Ka dia Andriamanitra ne hitahy ianao, mombanao mandritra ny tontolo andro ity, ka na misy ika to mitaraina aza matahotra, fofan'Andriamanitra ny olana izay mahazo antsika tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy, ilay efa nandresy ny faharatsiana sy ny fahoriana. Hivavaka isika tokoa. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misotranao izahay noho izany teny izany, noho izany afatra nomenao anay izany, na dia atao hoe misy fanontaniana aza mipetraka isan'andro isan'andro, nahoana no to ambinina ny ratsy fanahy, nahoana no misy ny faharatsiana. Andriamanitro,
aza-pio zay tsy eziky hitadiny valiny fa ampy kosa izay hifantoka eo amin'i Jesosy ilay efa nandresy ny fahoriana, ilay efa nandresy any Satana ka antoko ny fanantenana ho anay. Dia apetraka am-pitananao ary ny tontolo andronay mitahia izao mpiara-midinika amiko izao fomba azy ihany koa ninao. Noho ny amin'ny anara Jesosy nangatana mivavaka.